Nanatanteraka fidinany fotony teny amin'ny Fokotany Ambodirano Ampefoloha ny kandida Larana Fahelina ao amin'ny boriboritany faefatra. Nandritra izany no nilazany fa mahantra ny ankamaroany ny vahoaka malagasy ary mila miady mafy tompontsony ny vahoaka malagasy izay solombavambahoaka ho lany eo araka ny nambarany. Mbola mafy ny asa atao, zavatra miandry satria fiainam-bahoaka iny nandalovantsika. Dia iny zany no manaporofo fa misy olona 270 isan-jato eto Madagasikara araka ny tatitry ny Banque mondiale mahantra fadiran'ovana. Ny dikan'izany rehefa tonga anatin'ny Assemblée nationale tsy maintsy manao démocratie de la majorité, zany hoe mampiatra ny atao hoe famahoana ho an'ny maro anisy eto Madagasikara. Satria ho resaka fotsiny ny zavatra atao rehetra raha ohatra ka tsy vita ny mamadika an'izao zava-misy zao amin'ny tetikasa rehetra ho atao eto Madagasikara. Lohalaharana ny maro anisy amin'ny alalan'ny 270 isan-jato fa lohalaharana ihany koa zany ny fampandrosoana ny vahoaka mahantra eto Antananarivo renivohitra, satria Antananarivo renivohitra no miantoka ny 590 ny fanjifany eto Madagasikara. Dia sarotra ny manavaka an'izany fa eto sady misy ny tambanivohitra, misy ny tambonivohitra, fa misy ny tsindry azolaina tena makadiry eto amin'ny fiainan'ny firenena. Dia adihevitra tena adihevitra zany no mila rangitina ao anatin'io Assemblée nationale io. Rehefa tsy vita zany dia tsy miasa zany ny mpanao politika. Zay no adidiko. Nandritra ny fidinany fotony izay nataony dia niainy manokana ny etaetan'ireo mponina ny tenany. Fantatritsika fa délestage zao na ny rano na jiro dia io moa ny rano ndraisan'ny olona tao amin'ny bassin teo fa tovozina ry amin'ny pompy ary zany ny rano anasana lamba dia manome raharaha ny vahoaka malagasy. Efa miditra ny teknôlôjia moderne tsika dia vola ihany ny ozatra ny fiainana. Raha tsy mahay miady zany ny solombavambahoaka hampakarana ny volany sy ady io zava-poana zao zavatra atao zao. Ary efa niady an'izany ny Renjato tany amin'ny taona 890 milaza hoe ny 302 millions fiatsaram-belatsia amin'ny atao hoe démocratie de la majorité na hoe décentralisation budgétaire. Fiatsaram-belatsia zany fa rehefa tsy mahay miady an'izany ao anatin'ny Assemblée nationale dia everiko fa resy raha zany ny zavatra mitranga. Fa tsy maintsy ahakarina ny atao hoe siady CLD tamin'ny vanim-potoana nisy anay ary tsy mangataka amin'izy tsika vahoaka amin'izany fa ny subvention amin'ny JIRAMA amintsika miteny zao 1400 milliards d'ariary omena ny compagnie pétrolière anaovana subvention amin'ny JIRAMA zay tsy maharaka fa tsy 520 isan-jato ny vahoaka malagasy. Dikan'izany raha ny sitsiny raha ny 520 isan-jato ny mangataka ny anaovana révision fa tsy anaovana fiatsaram-belatsia tahaka izao ny atao hoe décentralisation budgétaire eto Madagasikara. Nanomboka teto amin'ny Fokotany Ambodirano Ampefoloha moa ny fidinany fotony ary ny afara tetsy amin'ny Fokotany Ilanivato.